Eo amin'ny tontolon'ny toekarena kosa indray dia tetika savatsy ny banky iraisam-pirenena vola ny Pagos izay hoentina hanatsarana ny fitantanana sy ny asa eo amin'ny sehatry ny herinaratra. Ny Pagos na projet d'amélioration de la gouvernance et des opérations dans le secteur de l'électricité ifarana amin'ny 20 febroary ho avy izao ny varavarana misokatra fampahafantarana azy io. Andindiny vaovao avy hatrany. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa Pagos dia misy ny fanamboarana poste électrique, fanatsarana tambazotra izay mety ahavokitika tanin'olona ka tsara ampafantarina ny be sy ny maro ny votoatin'izany tetikasa izany. Antony mahatonga ny ministeran'ny angovo sy ny jirama ny karakara varavarana misokatra nanomboka ny voalohan'ny volana febroary teo ka tsy farana raha tsy ny 20 febroary ho avy izao. Zay mpikarakara ny tetikasa tamin'ny ministera miaraka amin'ny jirama miaraka amin'ny fanampian'ny Banque mondiale dia namora vola demeloa draft anankiroa izay antsoinay amin'ny fanafoezanteny amin'ny teny frantsay hoe CGES sy CPR. Io CGES io na hoe cadre de gestion environnementale et sociale sy hoe cadre de politique de réinstallation io no novanay io varavarana misokatra io. Ireo draft anankiroa zany dia milazalaza momba ny andininy ho an'ireo fiantraikany mety fiantraikany ara-tontolo iainana ho an'io tetikasa io. Zany hoe jerena demelo zany hoe inona no mety fiantraikany eo amin'ny olona, eo amin'ny fanan'olona satria mety hisy tany voakitika ao, mety hisy zavatra ho afindra toerana ao. Zay mahatonga an'ilay cadre de politique de réinstallation. Dia efa voalaza ao anatin'ireo le cadre anankiroa zany izay zavatra tokony atao rehetra amin'izay. Mampafantatra ny olona zany zay amin'ny porte ouverte ity hoe inona no mety hitranga rehefa tena handeha ny tetikasa. Zany hoe eo amin'ny lafiny ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy sy eo amin'ny lafiny fitantanana izay mety ataon'ny olona raha ohatra ka sendra voakasika an'ireo tetikasa ireo ny olona. Ho an'ny eto Antananarivo dia ny eto amin'ny direction générale de l'énergie no misy ny varavarana misokatra ary misy izany ihany koa ny eny amin'ny jirama Ambohidahy. Eran'ny renivohipartany moa dia misy ihany koa ny etika fampafantarana toy izao.